VAHAO ny oloko VAHAO ny oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra VAHAO ny oloko VAHAO ny oloko nandefandefeny izy mba ampifaliana trano no afahanay mandroso atao anatin'ny tokantranonareo ao anatin'izao fandaharana fotoam-bavaka izao manonona trano ny fiadanana sy ny fahasoavana ho an'ny tsirairay avy izay manatrika tsy tapaka izao fandarana izao melohany anomboantsika tanteraka ny fotoam-bavaka nefa dia andao hiara-nandratra nytiritsitsika milaza manao hoe misaorany Jehovah ry fanahiko izy rehetra ato anatiko misaorany anaranomasina asaiko sahady ianao hifantoka tanteraka ao anatin'ity fotoam-bavaka ity isitona ny fanatrehan'Andriamanitra mba hamangy anao atao anatin'izao tokantrano izao ary naizanaiza toerana misy anao dia tsarovy mba miara mandeha aminao Jesosy. Ani Jehovah ifanaikyo ary izay rehetra ato anatiko misaorany Jehovah fanaikyo ary aza misy adinoina ny fitahiny rehetra asandrato amboniny tananao izay namela ny eloka izay manasitrana zany mitsy Jesosy izay nitondra famonjena ho azy ho anao halleluja veritsika hatramo voalohany zany io zany izy tomantsika tanteraka ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao naizanaiza le anao tsaroa fa raha vao tsy miara mandeha amin'Andriamanitra tsy misy na inona mitranga ani Jehovah ifanaikyo ary izay rehetra ato anatsika misao zany anadany masinao misao aura ani Jehovah ifanaikyo ary aza misy adinoina ny fitahiny rehetra lazao hoe izay namela ny elokao elokao le zay nanasitrana izay nitondra famonjena ho azy ho anao sotra Jesosy halleluja oh izay namela ny eloka rehetra izay nanasitrana ny aretiko sy ny aretsinao izay nitondra
famonjena azao hoe halleluia o iara ilaza hoe fa famonjena feno anao famonjena feno anao e da zao hoe izay namela ny elotao rehetra eloka rehe zay nanasitrana izay nitondra famonjena ho anao sotra Jesosy halleluia ao anatin'izany dia tsy ampidinao tsono ny tananao fa tonga dia hivavaka tsika hisotra an'Andriamanitra tsaroa fa matoy ianao mbola tahaka izao afaka manaraka tsara izao fandarana izao afaka manongila tsofina miaino izao fandarana izao afaka mbola mijorona mipetraka eo ambony fandrinana mitsangana ianao amin'izao fotoana izao tsaroa fa tsy noho ny herinao na nitanjaka ao no ahafahanao manatanteraka izany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra tiako ianao hisotra sy akasitraka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a hisory azy ny fitondrany ianao hisory azy ny zavatra nasehony tamin'ny fiainanao eny fa na dia mety tsy nahafapoanao azy zany andao akasitraka an'Andriamanitra itsika Jehovah Andriamanitra arainay tsara indrindro arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao indreto izay miara-miombom-peo miara-miombon-tsaina miara-mivavaka satria ny teninao nefa milaza mana hoe aza mahafoy ny fiaraha-miangona tahaka ny fanaony sasany dia manatanteraka izany izay eto anatin'izao studio izao mampita izao fandarana izao isa tokantrano isam-batan'olona ary amin'ny tsy androany tsy tompo dia efa misotranao sady izay satria mbola misy olona maro fonjenao mbola misy olona maro sitranonao mbola misy olona maro tahinao mbola misy olona maro karakarainao misotra betsaka Jesosy a misotranao izay satria na izay manatanteraka na izay miaino ihany koa tsy nohony amin'ny herinay na mitanjakay ny antom-pisinay amin'ity androany ity fa noho ny fahasoavana sy ny famindraponao satria ny teninao nefa milaza izany mana hoe fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo ary izany no ampaharetako ny famindrapoko aminareo misotra betsaka tompo a makasitraka anao izahay ny amin'ny fahavelomanay androany makasitraka anao izahay ny mitanjaka omenao ny amin'ny fiarovana omenao ny amin'ny fitarianao ny fiainanay misotra tompo fa tsy misy olona me manampy ny andro iainana ene fa matota afajoro tahaka izao izahay dia noho ny fahasoavanao ary izany tompony mbola asainay mihira izao hira izao mana hoe asandratry ny anaranao satria tsy misy lehibe toanao tsy misy lehibe tahaka anao lehibe amin'ny fiainanay ianao lehibe amin'ny asanay ianao lehibe amin'ny mombanay rehetra ianao asandratray ny anaranao hoderainay ny anaranao ankalazainay ny anaranao misotrany amin'izao rahavavy sy anada zao mbola tafajoro ao anatin'ny tokantrano misotrany amin'izao olona izao any anatin'ny bisy izy mety maheno zao fandarana izao misotranao sahady atompo satria matoa mbola velona izahay dia ny teninao nefa milaza fa ny velona ny misy azo antenay naraky ny teninao misotra indrindra tompo a fa masiny ianao mendrika omem-boninahitra ianao halleluia tompo halleluia ho anao rery ihany eny ny voninahitra misandrata fa tsara ianao asandratro ny anaranao misandrata Jesosy asandratro ny anaranao tompo irao anao fiainako anjakanao fatonganao mba hamonjy azy asandratro ny anaranao tompo irao anao fiainako anjakanao fatonganao mba hamonjy azy avy any andanitra anao
etiatan etiantani ianao tamatoanay aveo nitsangana ianao hoany andalitra indray nianaranao no deraina avy any andalitryanao etiantany ianao kamatoanay aveo nitsangana ianao hoany andalitra indray nianaranao no deraina nazao hoe nianaranao deraina nianaranao no deraina ny olona anankiray rehefa mamame voninahitra an'Andriamanitra raha vavy nada malala manatrika izao fandarana izao mety misy zava-tsarotra ve lalovanao ao anatin'io tokantrano io mety marary ve ny ankohonanao mety very hevitra ve anao ny amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao tsotra sady mora ny torohevitra toroko anao androany fa misy fetraikany amin'ny fiainanao isy fetraikany amin'ny arabolanao ary isy fetraikany hatrany amin'ny asanao maiza mankasitraka an'Andriamanitra maiza manome voninahitra an'Andriamanitra maneke izay hitondrany ny fiainanao na dia mety tsy fantatra ho azy zany androany indao anasan' Jesosy zasy ianao hiditra ao anatin'ny fonao tsaroa fa rehefa manjaka ao am-pon'ny olona anankiray Jesosy dia ny fony zany olo zany dia ho feny fiadanana ny fony zany olo zany dia ho feny fifaliana fony zany olo zany dia anam-pinoana ary rehefa hivavaka izy dia tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra mialohany ivavahantsika nefa dia andao ataontsika ilay hira manao hoe tompo ny foko mbola manan-tenanao na dia tsy fantatrao azy izay hitondran'ny tompon'ny fiainanao mampianatra anao androany andao anaiky an'Andriamanitra mbola misy fiainana tsara lavitra zao hieritreretinao zao no man'ny tompo anao ambadiky ny fanapahanao hevitra apiditra an' Jesosy eo anatin'ny fonao androany sotra Jesosy manaiky anao foana izahay izay mety hitondranao ny fiainanay na dia tsy fantatra azy zany tompony foko mbola manan-tenana ianao lay masoandro ianao lay masoandro iray azavany andro ny fiainako lazao hoe tompony foko lazao hoe fa mbola manan-tenanao azavany androko na tsy fantatro aza tompo izay antony fiainako ani sy ireo rano maso indraindray makutsanita bagu natsy azo koza lazao hoe zay fomba hitondranao azy dia matoky ao tompo tsy andao ahy ianao averitsika hatramo voalohany zany io zany lazao hoe mbola manan-tenanao foana ny foko Jesosy aho ianao lay tokany iray
hoaviny fiainako tompony foko mbola manantenanao de mbola mazoky anao ianao ray masoandro iray azavany androko na tsy fantatro aza tompony zay antony fiainako anio antony fiainako anio siro rano maso ankotsany tavako na tsy oazoko aza zay fomba hitondranao ahy zany mitsy Jesosy laza hoe de matoky atompo tsy andao ahy de matoky atompo ivavaka avetrany zasy anao anatin'ny tokantrano a angatao Andriamanitra amangy anao anatin'ny tokantrano io mety marary vianao mety manana olana vianao androany amangy anao anatin'izao tokantrano zao Jesosy samy ivavaka avetranytsika samy manasa an'Andriamanitra amangy sambatan'olona amin'izao fotoana izao ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe farana naiza naiza ingona ny ray narona telo amin'ny anarako teo afovoany aho fa mity androany ty kosa dia hiavaka ny fanasantsika an' Jesosy androany ianao mihitsy no anana etaeta angataka ny famangina angataka ny kasika manokana mba hamangy anao izy hijery zay momba anao izy ahita zay any anatin'ny fonao izy fa asao manokana mihitsy Jesosy amin'izao fotoana izao raha marary ianao angatao izy hikasika ny aretinao raha manana olana ianao angatao izy hamahany olanao raha manana zavatra sarotra atrehany ianao angatao izy hiadinao fa eo Jesosy amin'izao fotoana izao eto Jesosy amin'izao fotoana izao Jesosy tsy manao na inona izay araky ny teninao milaza manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy manao na inona fa raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany androany Jesosy eto ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao hamangy anay tsirara iavo hikasika ny sambatan'olona mety misy marary manaraka izao fandarana izao mety misy mandalo ady manaraka izao fandarana izao mety misy manana olana fa rehefa manatsika toerana anankiray ianao Jesosy dia matetika misy fahagagana foana tahaka nanatrehanao fotoana tamin'izany fampakaram-bady tany kana zany nanao fahagagana ianao tamin'izany fotoana izany satria ianao tsy miova tompo omaly an'io ary mandrakizay dia hainao ihany koa ny mamangy ny isa-tokantrano hainao ihany koa ny mikasika isam-batan'olona hainao ny manao fahagagana ny amin'izay misy an'ireto olona manatrika ireto na maheno sy manjoy izao fandarana izao ka sy manokana ny fomam-panahinay metezanao hiditra ao anatin'ny fonay metezanao anjaka ao anatin'ny fonay anapaka ao anatin'ny fonay satria tianay Jesosy mba hisy fiadanam-po ao anatinay mba hisy fifaliana ao anatin'ny fonay ary zany no mahatonga anay manome malalaka anao androso ao anatin'ny fonay Jesosy ka sy manokana ny isa-tokantrano ka sy manokana ny isam-batan'olona o feno fanatrehanao zao fotoana izao ny marary sitrana ny malemy hitsangana ny reraka hatanjaka o ny osaosa ara-panahy hiverina mitanjaka ara-panahy indray ahery izy Jesosy manatsika izao fandarana izao ka sy manokana tompo izy ireo o mandrosoa Jesosy mandrosoa atao apoky ianao ataotsika izany refrain zany iray zany ampandrosoantsika ao anatin'ny fotsika an' Jesosy Kristy tompo anapaka amin'ny fiainatsika misaotra Jesosy ka sio ny sambatan'olona sy trano marary Jesosy tonga so ianao maniry anay ny fanatrehanao maniry ny fo te hitoeranao ka sy hoao Jesosy fa manante nanao fa faran'izay ilaiky o sy tiako
Manusu Jesús Jesús Tungasu Yanawe Maniriana Nifanachianao Manirifu Eitueranao Kasiwao Jesús Pamanate Danawe Pafaraniza Ilike Usiti Dewanila Tazawe farani like sintik Dewanila na Dewanila na Fafarani like sintik Dewanila na Soja Jesus Amen. Apaherenao a milohany idiran'ny tenin'Andriamanitra. Anao ira fiderantsika rehefa aveo fa tiako tena mba hifantsika any anatin'ny sainao zao teny zao. Tsaro fa amin'ny fotoantsika misaraka amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika manalavitra an'Andriamanitra dia tsy misy na inona afaka hitranga zany eo isainanao. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe raha iverina amiko ianareo dia ho raisiko ihany. Misy fotoana efa mandalo ady ianao efa marary, efa misy zava-tsarotra atrehanao, efa tsy vitanao mihitsy, fa mbola misiriziry amin'ny hevitrao ihany ianao hoe alolo hitady hevitrato, alolo andeha hitady lalana makato. Fandroany mandraisa fanapahan-kevitra iantoraka amin'Andriamanitra. Mandraisa fanapahan-kevitra hiaikina amin'Andriamanitra zato isan-jato, fa ny Andriamanitra tsy miova. Raha inona taona nanakombona ny vavan'ny liona tao andavaka izay nandatsahana ny Daniel tamin'izany fotoana izany, ainy taony manakombona ny vavan'ny fahavalo tsy anisy ratsy ianao. Raha inona taona nanala ny Josefa tany anatin'ny lavaka ka napakatra teo amin'ny toeran'ny mpanjaka, ainy taony manala anao amin'io fantrano io dia mametraka anao amin'ny toeran'ny be voninahitra. Anty androany ity tiako ianao tena hanome voninahitra n'Andriamanitra amin'izao iro zao. Irao ampinoana, irao amin'ny fanantenana fa ho tanteraka soambinina aminao ny tonony rehetrarehetra. Ataontsika le iran'ny zamitefy manao hoe ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Izay rehetra ataonao sy izay rehetra anananao dia hitahin'ny tompo anao. Ataontsika mifotsika rehetrarehetra zany iry zany ao ambadik'izay dia hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra eto amin'izao toerana izao. Raha isika mite-tanana zany iry zany leo voninahitra Jesosy. Midera mankalaza minandrata feo hoan'ny Jehovah, favoavonjy anao atao izay tokony atao, terao ny tomponao. Midera mankalaza manandrata feo hoan'ny Jehovah, favoavonjy anao atao izay tokony atao, terao ny tomponao. Fa misokatra ny lanitra ao antsika, mirotsaka ny fitahiny tsy voatalise. Ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha voaka, ho tahiny avokoa izay nananao ho tahina kony ateraky ny kibonao, ho tahina ny ankohonanao. Lidera mankalaza miubiare an Jehovah, midiram-diram vavady ny fisaorana, misaorazy mifanarehetra. Lidera mankalaza miubiare an Jehovah, midiram-diram vavady ny fisaorana, misaorazy mifanarehetra. Pa misokatra ny lanitra ao antsika, mirotsaka ny fitahiny tsy voatanise. Ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny avokoa izay nananao ho tahina kony ateraky ny kibonao, ho tahina ny ankohonanao.
maiza manome voninahitra an'Andriamanitra naiza toerana misy anao androany. Midera ny famindrapony ny fahasoavany ambonimbony tonono ho any taranakao indrindra fahoanao reo zavatso ilanitra. Midera ny famindrapony ny fahasoavany ambonimbony tonono ho any taranakao indrindra fahoanao reo zavatso ilanitra. Misokatra ny lanitra ao atsika mirotsaka ny fitahiny tsy voatanise. Hotahiny ianao raha militro, hotahiny ianao raha voky, hotahiny avokoa zay nananao e. Hotahina kony ateraky ny kibonao, hotahina ny ankohonandao. Fa misokatra ny lanitra ao atsika mirotsaka ny fitahiny tsy voatanise. Hotahiny ianao raha miditro, hotahiny ianao raha voky, hotahiny avokoa zay nananao e. Hotahina kony ateraky ny kibonao, hotahina ny ankohonanao, hotahina ny ankohonanao, hotahina ny ankohonanao. Hotanteraka aminao anezany tonikira izany a itotreto ny mpanompon'Andriamanitra mitondra ny afatr'Andriamanitra tena mbola tia-pahery anao hoe raiso amin'ny fitiavana izay rehetra lazainy aminao eto androany dia tanterao atsakany sy andavana fa izany ny lakile hitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Raisitsika avetrany ny mpanompon'Andriamanitra ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Eny ary tompoko dia misaotra ny tompo lehibe antsika ny amin'izao fotoana lehibe omen'Andriamanitra antsika izao tonga soa matsara indray eto amin'ny fotoana andraisanao ny tenin'Andriamanitra fo izay fampahirezantsika amin'ity an'ity miarabanao amin'ny anaran'ny tompo ny tenako manamafy ihany koa ny araba efa nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha rehetrarehetrareo ny fanambinan'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny fitahinany ameno sy anenika ny fiainanao iray manontolo izany hitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika izay isorana lehibe ny tompo satria goavana dia goavana zany hoe manam-potoana Andriamanitra mba hiresahana aminao nanokana fotoana mihitsy ny tena marina mba hiresahana aminao goavana dia goavana zany ary isan'ny zavatra lehibe ihany koa izay isorantsika n'Andriamanitra sahady dia ny fahafahantsika mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny etaeta lalina ao anatin'ity vavaka ombana fifadian-kanina ity hikasika anao any Andriamanitra ary ianao ahakasika ny tompo ao anatin'ny vavaka rehetra izay ataonao mandritra izany fotoana rehetra irahantsika eto izany. Milohan'izay aloha dia andeha anao hira anankiray tsika hivavaka ao ambadika izay ametraka ny tenin'Andriamanitra ho eo-pelantanan'ny tompo angataka fitariana avy amin'ny fanahy masina ihany koa ary anisy etaeta lalina ao anatinao any ane izany heriky fanahy masina mangy anao zany ataontsika ao anatin'izay le hira hoe fantatro fa ty ahy ianao ataontsika fotsika rehetra izay izy tonantsika ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fahafenona amangy anao sy aninka hita amin'ity toerana ity afaka kipinao avetrany masonao iaona amin'Andriamanitra ianao dia fantariny asarobedy izany fitiavan'Andriamanitra natolony ianao zany fantatro fa tia ianao na mandaloma fiaza fantatro fa tia ianao sy mafoya ianao averitsika ihany fantatro fa tia ianao na mandaloma fiaza fantatro fa tia ianao sy mafoya ianao tarefanula luvaku ni sejani mafte
fifadeanao nasanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako toa mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay aho tompo tsy aiana fantatro fa tsy aianao na mandalo mafiaza fantatro fa tsy aianao tsy mafoy aianao efanula lovako ny sejany maftenya sitako intsony zaya farana sufamula teu yana nasanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako toa mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay aho tompo tsy aianao manangana fiainana yana manangana fiainana yana sita sisa machatsa nawata tumpo milanawa manarina fiainana yana manangana fiainana yana sisa machatsa nawata tumpo milanawa sanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako toa mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay aho tompo tsy aianao tompo tsy aianao tompo tsy aianao amen mivavaka tsika amin'izao fotoana izao tadio fa tena tian'Andriamanitra ianao no fidiny tao anatin'ny be sy ny maro ianao matoa nomen'Andriamanitra izao fotoana izao ahenona ny feoana indray no hivavaka tsika angatantsika ny fanamasina misaotra indrindra tompo malala satria fotoana sarobidy aminay zany iaino anao zany fotoan'Andriamanitra raiko izay mamindrindra aminay ny ho tafakambana amin'ny alalanao amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra ta io manokana ny teny rehetra hifampizarana eto ta io manokana ny zavatra rehetra hoentina amin'reto mpijery mpiaino ireto Andriamanitra mba hisy zavatra lehibe ho raisina izy ireo any ao ambadiky ny fahinona ny teninao ary ianao andrakotra amin'ny hery fananao masina zavatra rehetra izay atao sy olazaina eto ho voninahitra ny anaranao misy saotra indrindra tompo ny voninahitra dia eo amin'ny anaranao rery any misy saotra raiko amen afaka mahazo toerantsika dia mbola mamerina ny arahaba ihany ho antsika tsirairay avy raha mety izao ianao voatafaraka aminay ao anatin'izao fandaharana
vavaka ombana fifadian-kanina izao a zava-dehibe zany omen'andriamanitra tombonandro omen'andriamanitra tombo-potoana izany mbola afaka manompo azy amin'ny fomba rehetra zay afahanao manompo an'andriamanitra mety misy taona ianao zao aty amin'ny réseaux sociaux aty no mba afahanao mandre antony fandaharan'ny tonona aty ampitan-dranomasina ianao de mety any ala amin'ny alalan'ny tony tambajotra serasera itonona ny youtube na sy ny internet sy ny maro samihafa no afahanao mandre an'izany tadio foana fa andriamanitra de resaka aminao a andriamanitra manako lazaina aminao ary itsika aloha ety ampiandohana de te hisaotra ny tompo lehibe a satria mba efa manomboka malaladalaka kely tsika ny fotoana ifahana miara mivavaka de ety ampiandohana zany de efa tsidiko sady hoe misy ny fotoana lehibe sy goavana zay arahantsika indrindrindra ao anaty vavaka fifadian-kanina rehefa alarobia moa ianao zao mety ato anatin'ny tokantrano na ety amin'ny toeram-pivarotana ety no mandre an'ity fandana ity mety tsy afaka mamonjy an'le fotoana fa rehefa alarobia ohatran'izao a heriny ianao de afaka mandamindamba ny programanao fa misy ny fotoam-bavaka arahantsika manomboka amin'ny valora sasany maraina na ny eto amin'ny grande salle lay 3 frères andrefanambojanaary zany a manaraka ny fepetra rehetra ara-pahasalamana manaja ny ray metatra sy ny fanasatanana sy ny kasibosy ny sisa sy ny sisa ataotsika daholo zay rehetra ilainao anatin'izany tsy afa ihany koa fa tahak'izay ny ety amin'ny bypass ety de fotoana goavana de goavana koa mbola vavaka sy fifadian-kanina ihany ny atao rehefa fotoana larobia zany de mba natokatsika kely a ionana amin'ny tompo anatin'izay vavaka sy fifadian-kanina izay tsy afa fa tahak'izay ihany koa ny eto amin'ny bypass eto a ny fotoana alahady sy ny fotoana sabotsy amin'ny valo sasany daholo ireo fotoana ireo a na tsy afaka mifadianina tsondray ary ianao amin'ireo fotoana reny tsy de mampanina loatra fa ny zavatra lehibe sy goavana amin'andriamanitra de hoe nao manana etaeta mba te hiaona amin'andriamanitra anatin'ireny fotoam-bavaka reny satria mantsy ny ireo olona misy olana hoe amin'izao fotoana iainantsika zao hoe misy efa tena lasa nanomboka varim-barida lasa ohatra nanomboka alay zany hoe za manaraka alay vatantrano manana fotoana ihany izy andeha amonjena fotoam-bavaka teo zao nikatona ny fiangonana ny memeny ery hoe sokafa fiangonana fa te hivavaka zay zao mba manomboka misokatsokatra ny fiangonana misy ihany amin'ireo zanak'andriamanitra ohatra mitady ho zatra mijery telefôna zany hoe atana telefônina fotsiny de efa sava mihaino tenin'andriamanitra atana telefônina fotsiny de efa miafaka mideran'ny tompo hoe eny zava-dehibe zany ary tokony ataonao fa tsy tokony avelanao kosa ny fiarahantsika mivavaka satria ny baiboly de milaza manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny sasany ny fiarahana mivavaka ny fiaonantsika ao anatin'ny tranon'andriamanitra de zavatra lehibe sy goavana zany na eo mason'andriamanitra na amitsika samitsika ihany de mahatsapa ny sarobidiny zany diso hevitra satria ny devoly a de mitady ny fomba rehetra amilina foana zanak'andriamanitra hoe sy efa manaraka lay vato atrano zay de na de manana fotoana ihany ary aloraka aloha androany aloha fotoana mahafantatra tsara izy hoe fotoana fivavahana androany a fotoana fitadiavana an'andriamanitra fitolomany io an'andriamanitra fa aleo aloha andamindamy mato atrano aleo aloha nasanasa lamby aleo aloha anao an'izao de zao fa tsy andeha hamonjy fotoana tsony mampahery anao a andro farany zao ary raha vao tokony ampiditra ny vitesinao tena mandeha mafy mihitsy ianao fanarana fa tsy sanatria zao ndray ianao vao anomboka hoe ipetrapetraka anomboka hoe ampyranga mijery tele ampyranga natao ihany to mifahita lavitra tondreo olona natao ihany ny fandarina eto amin'ny fahita lavitra eto mba hatonga anao atsapa isan'andro fa mitady ny fomba rehetra andriamanitra nairana anao fa tsy ampy eto amin'ny fahita lavitra eto ry havana tsy ampy ny fotoana ataotsika eto amin'ny fahita lavitra eto tadio tsara nefa rehefa tonga any amin'ny toeram-pivavahana anankiray anenao hoe misy mpanompon'andriamanitra ao mpanompon'andriamanitra nomen'andriamanitra fahefana mpanompon'andriamanitra nomen'andriamanitra ositra amin'io tele io zany lasa pasteur anao zany io telefônina anao io zany no lasa miresaka amitao any misy fahefana sy misy hery ny teny alefa ny mpanompon'andriamanitra manatrika anao vatana izany mpanompon'andriamanitra zany neny natonga ny olona za kory tsy mampitovy ny mpanompon'andriamanitra am'izao vanim-potoana antsika zao amin'ny Jesosy Kristy tompo fony izy tetỳ ambonin'ny tany fa raha nahitsika tamin'ny Jesosy niainga tetỳ ambonin'ny tany mbola mipetraka tetỳ ambonin'ny tany vahoaka maro foana nanaraka azy ny ilan'ny fanatrehan'i Jesosy nangetaheta iona tamin'i Jesosy za te hiteny aminao manao hoe zava-dehibe reny fotoam-bavaka zay anasanay anao reny aza mety mijanona fotsiny amonjy fotoam-bavaka ihany anao de mety manana fotoana ihany ianao de misafidy mihitsy anao hijanonao atrano anaraka live amin'ny tele fotsiny anaraka live amin'ny ato amin'ny FB ato fotsiny zava-dehibe anao manaraka ao fa ny tena tsara fonjeo reny toerany refa mahasoa anao reny rehetrarehetra ireny androany mba hiresaka aminao mihitsy satria isan'andro anandrotsika eto miresaka rehefa larobitaka an'izao mahakasika an'ity hoe fifadian-kanina ity de ho resaka anao eto androany manao hoe inona moa no mba zava-dehibe zany atao hoe vavaka ombana fifadian-kanina zany betsaka mantsy manontany satria tsika miresadresaka
apetaka eo amin'ny écran-na fahita lavitra eo zao ny numéro téléphone ohatra mba ahafahantsika inona moa ny ametrahana an'iny eo ifahantsika mifampiresadresaka mety misy zavatra tsy azonao mety misy zavatra tsy hainao mihitsy eo amin'le fanompoana ny tompo mety tao anatin'ity confinement ty mihitsy ianao vao nanapa-kevitra hoe hivavaka amin'olo tena ho an'i Jesosy mety natahotra ianao mihitsy ka matao anatin'iny arety mandringana naneran-tany iny mana hoe tena ho avy marina Jesosy tena fin du monde ty de teo ianao vao nikoropaka de hoe ndeha n'olo tena ho an'ny tompo ary mety mbola misy zavatra tsy fantatrao mety mbola misy zavatra tsy takatrao izany ny antony ty numéro téléphone ty aseho amin'ny écran ary rehefa miresaka antsika de betsaka ny manontany manao hoe ahoana moa ny fanaovana an'ity hoe vavaka fivadikany ty e ahoana tokoa moa natao rehefa mivavaka sy mifadianina izay ne taloha mba vavaka sy mifadianina ihany ao zay fa nenay hena ihany nenay fadiny e rehefa tonga nenay ny fotoana ifadiana hanina de tsy ny hanina ny fadiny fa hena misy indray hoe manao fivadikanina ihany fa nenandray ataoko legioma fotsiny no anko fa tsy mihinana hena mihitsy ny tsy mihina zavatra matavy tsy asiana menaka sasandray ty hoe ny voankazo fotsiny mandritra an'izao zay ny fivadikanina taony samy manana ny azy io fa misy fanontaniana mipetraka be deaibe manao hoe rehefa maninona moa ny tokony ifadianina fa maninona tsy maintsy atao ve io ty resaka fivadikanina ty sa rehefa marary ihany ve vao tokony ifadianina rehefa mananolana ihany ve vao tokony ifadianina rehefa te ahita fahagagana ihany ve vao tokony ifadianina sasany ara moa mampalahelo mihitsy te aiona izy fa nahazo vatana loatra tao anatin'iny confinement iny de loatra ngamba anaoko fivadikanina zany sasany de zavatra mampalahelo oatra zany ny atony ifadiny hanina sasany misy fotoana tsy misy hoanina ao an-trano fa nikatona daholo ny orinasa nikatona ny fidiram-bola de aloha nga fadianina ihany efa tsisy hoanina ihany sasany rehefa tsisy atao de zany za ry havana malala tena miteny anao fa diso hevitra ianao raha zavatra kivelambelany takany zany mba manosika anao sy mandery anao anatanteraka vavaka ombana fifadian-kanina areto tsika androany de iresaka ny mahakasika an'izay raha mijery tsika atao matitiko fa enina andiny fa enina ambiny folo matitiko fa enina andiny fa enina ambiny folo ka hatramin'ny fa valo ambiny folo any no raisiko mangalatsika fampahirezana foy de foy ampahirezako anao am'ty androany ty matitiko fa enina andiny fa enina ambiny folo ary raha mifadianina ianareo aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsy izay malahelo tare fa mampisotosoto ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitingy fa ianao kosa raha mifady hanina osoro ny lohanao sason tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady ianao fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao tadio tsara ry havana malala fa raha tianao nahita sitraka sy ahita fity ao anatin'ny vavaka ombana fivadikanina ataonao de arao tsara ny tondro zotra omeny baiboly arao tsara ny toromarika omeny baiboly afahanao tsy ho diso tsy diso fanao zavatra tsy ho diso ny fanompona ao an'Andriamanitra za androany te ampahery anao hoe tsy mety diso andeha akory ianao e raha ohatra ianao ka hoe andeha fadianina mihitsy aranga fa marary hoe marary ianao de andeha ifadianina na hoe marary ny zanakao na marary ny ray amin'ny ankohonanao anatin'ny tokantrano de ozy hoe andeha ifadianina tsy diso kory zany satria Davida anie nisy fotoana narary mafy ny zany rehefa mba vahoana ny fahafatesany fa ny lakile hitan'ny Davida natao de ozy Davida hoe de favaka sy ifadianina so mba hositrandrin'Andriamanitra ihany ny vavako ny zanako andeha mba hivavaka sy ifadianina ozy Davida tamin'izay vanim-potoana izay vavaka sy fifadikanina ny eritreretin'ny Davida anasitrana le zanany tsy diso mihitsy kory zany n'Andriamanitra moa manana programme tamin'ny zanaka Davida tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy diso koa ianao raha misy marary ao anatin'ny ankonao sy ny tokantranonao ka mba mitsofoka ao anatin'izay vavaka ombana fifadikanina zay ianao tsy diso akory ianao raha hoe misy olana mavesatra satria i Nemia tao anatin'ny baiboly tao de nanana olana izy tamin'ny fianakaviany sy ny fireneny ary de zay nahatonga ny Nemia nandeha mivavaka sy mifadianina ary tao ambadiky zay no naneho voninahiny teo amin'ny fiainany Andriamanitra ary io ny hitan'ny Nemia hoe solution vahaolana amahana an'le problème de nitsofoky Nemia tsy diso Nemia akory nisy fotoana fantatsika tsara fa resaka teo hoe mety misy fotoana ianao mba te ho tahin'Andriamanitra de lasa ianao vavaka sy mifadianina tsy diso kokory ianao raha manao an'izay satria nisy fotoana i Jakoba ary nitolona mafy tamin'Andriamanitra de miteny mihitsy izy tamin'le mifampitolona taminy manao hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao tsy avelako ianao raha tsy tahinao tsy diso kokory raha mitolona ohatra zany ianao
mety satria ny fifadikana de ho resahako aminao eo rehefa aveo hoe inona moa zany atao hoe vavaka sy fifadikanina zany tao anatin'ny firenena isa tantara malaza be atao anatin'ny baiboly ato ny tantaran'ny Estera sy Mordekay. Estera sy Mordekay de mpianaka izy ireo. Izy mianaka ireo de nanana problème be satria hoaringana amin'ny fianakaviany rehetrarehetra, hoaringana amin'ny firenena iray manontolo. Ary efa tena nidina ny didy avy any amin'ny mpanjakaviany, efa vo hisy tombo-kase ny didy, fa horavana, ho potehana, ho simbana, tena problème tsy misy ohatr'izany teo amin'ny andron'ny Estera. Fa zao no nafinaritra. Estera sy Mordekay niarany ray saina. Izy tsy niteny ndana fotsiny nareo Estera na de vadiny mpanjaka raha tsy niteny fotsiny hoe ndanareo ry dadatoa ndana mivadianina daholo nareo fa hovahan'Andriamanitra problème io fa ny Estera nandray andraikitra noho izay olana goavana teo amin'ny fireneny teo amin'ny fianakaviany zay de izy mianakireo ny ray saina mandany ianao dadatoa mifadianina miaraka amin'ny ekipanao fa zasy ny ekipa koa mba hifadianina te hiteny aminao zava-dehibe ny firaisana saina ny fiombonam-bavaka zava-dehibe ny fidirana sy fitsofohana anaty vavaka sy fifadikanina ary reo zavatra rehetra nytany saiko taminao reo hoe mety miaretina mety olana mety te hahita fahagagana ianao mety te hatsapa zavatra ianao de vavaka sy fifadianina tsisy diso daholo akory zany rehetrarehetra fa za eto kosa mba te hiresaka amitsika resaka kely amitsika indrindritsika presatra resaka ato anaty réseaux sociaux ato ianao mpiaino fandaharana ianao miantso sy mandefa message matetitetiky reny mafinaritra be le mifampiresaka ao hoe misy taona mandefa kisoratsorataona reo mba hita mabavaka ohatrany ahilikiliky ny olona mihitsy ohatrany ahilikilika be vo hilikilika mihitsy any amin'ny toeram-piasana vo hilikilika any am-pianarana vo hilikilika atany am-pianarana vo hilikilika teto tanàna vo hilikilika ohatra mahatsapa an'izany ianao sasany de hoe hita mabavaka tena tsy tiany vadiko mihitsy ohatrany ala amin'ny patronko mihitsy ataony foana zay elako ato miandriky endritohana ana fotsiny izy anao fahadisoana de androka ohatrany atakatany olona zany ohatrany misy ara moa eny etsena de mavita amin'ny teny mihitsy tena tsy mahalafo mihitsy fa le olona eo akaikiko mitovy ihany zavatra midiny fa eo amin'ny dolo ny olona mividy misy an'izany zany ane soratsoratra lefa nareo aty aminay aty ary zay moa de mitondra mambavaka nrehetrarehetra de misy fotoana de misy hoe za de niaraka tamin'ny lehilahy anankiray de aveo niaraka tamin'ny lehilahy anankiray fa efa hoe apakatra azo mihitsy izy de tsy niraikitra indray le izy de le anankiray indray saika apakatra fa tsy raikitra ndraiky ny koa le izy ny tena misolosolo lehilahy teny foana ary tsy mety mahavanona ny resaka ara-pitiavana mihitsy misy olona raha tena mavita hoe nena tena ray aman-dreniko mihitsy tsy tia tena tsy tiany le ray aman-dreniko indrindrindra moa izy hoe nanomboka mivavaka halany mihitsy za tena tsy tiany ray aman-dreniko sy ny dada sy niniko mihitsy ny sasany de miteny hoe zay ataoko rehetra tsisy mety mandeha tsy mahavanona amin'ny zavatra rehetra zay ataoko mihitsy fa eto mambavaka tena zava-dehibe zany ary tena mitondra anareo amambavaka izay na de tsy voavalinay ary ny SMS rehetra lefanareo matsapa hiafahafan'ny olona ve ianao any amin'ny toerana sy ny sehatra rehetra hiasanao na zay misy anao de re anao mihitsy zany ary zany mahatonga ny olona sasany indraindray lasa voasitona amin'ny tokamonina zany ohatra lasa tsy mahay miaina miaraka amin'ny olona tsy mahay mifandray amin'ny afo zany ohatra lasa ohatra manavateny zany fijerinao azy ohatra mahatsara ao mbanina foana zany ohatra mahatsara ao latsa-dandy zany eny amin'ny fiarahamonina rehetra misy ary zany mahatonga azy tratra ny enatra lasa menatra foana tsy sa manao dingana tsy sa mavita zavatra foana satria nahoana misy le karazana ohatrany hoe fanilikiliana moa ny ilazany be sy ny maro azy hoe ohatrany lasa vohilikiliky zany ianao ohatrany lasa tsisy valeur an'izany fiveranao ny tenanao ny olona mieritreritra anao an'izany de anao koa ohatra mahatsapa tena ohatra zany mihitsy za androany eto mba miresaka kely aminareo za eto te hiteny aminao fa isan'ny vavaka fifadikanina zay ataontsika re olona eo ihany no hoe problèmenao eo ihany no hoe miandro fahagagana sy mitady fitahina ianao eo ihany no hoe marary ianao de hosetrana de mifadianina fa ny zavatra lehibe indrindra rehefa manao vavaka sy fifadian-kanina ataovy zay atonga anao ahita fity eo imason'Andriamanitra mitadiava fahitapity eo anatrehan'Andriamanitra ary efa mahatsapa an'izay fahitapity avy amin'Andriamanitra ka mankasitraka anao Andriamanitra ozy mantsy ny voalazan'ny baiboly manao hoe zay mivakitsika teo manao hoe avy aleo ny rainao zay mahitanao amin'ny mangingina aleo ny rainao zay mandinika anao aleo ny rainao zay manara-maso anao aleo le rainao zay manongila tsofina vavaka rehetra sandatra ao anaty vavaka sy fifadikanina aleo izy no ambaly anao tsy mitady fitseran'ny olona tsy mitady fity amin'ny olona zay ny antony ty tenin'Andriamanitra vakitsika teo ty rehefa ny olona zay no mitady fity amin'ny olona
tena niazy tena fifadikanina zany zay tena mifadianina zany mivavaka nataon'le faritra sy mpanorad-dalàna fady indroa isan-kerinandro zay zay manao za tena miteny aminao misy taona raha tsapan'Andriamanitra misy karazana freriana kely any anatinao any raha hitan'Andriamanitra ohatra misy karazana toe-po hafahafa mieritreritra ny tenanao zavatra mihoatra anao manodidina sy ny raha vavinao sy ny raha lahinao ianao de mieritreritra ianao fa satria ianao mavita be lavitra noho izy ireo zay toe-po zay moa voalazany tenin'Andriamanitra hoe misy taona reny olona reny mampisotisoty ny endriny ara asehony mihitsy hoe zao zay fadianina de mboretaka be ry atendrombohatra ry de efa vizana be de efa valaka be mihitsy satria manao fivadikanina te ampahery anao androany te ahita fitisitrika eo anatrehan'Andriamanitra ve anao ozy ny baiboly manao hoe mandana hosorony tarehanao hosorony lohanao aza mampisotisoty ny endrikao mba ho hitan'ny olona fa mifadianina ianao aza manao zavatra kivelambelany andraisanao tombotsoa amin'ny olona rehetra manodidina anao ataovy zay atonga an'Andriamanitra voakasika amin'ny fomba fanomponao azy amin'ny fitadiavanao azy manokana any amin'ny toerana zay misy anao any asa hoe ao anaty fifadikanina ianao mbola afaka amintsika ve sady tena aseho anao mihitsy hoe zany zay rehefa mifady rehefa ao anaty fifadikanina ve ianao mbola misy fotoana ianao mbola afaka mavita zavatra ve satria hoe za ty ampahery anao am'ty androany ty ataovy zay atonga an'Andriamanitra akasitraka anao voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe fahazony sady ny valim-pitiany raha misy tsy hoe disany akory ianao fa misy valim-pity fa efa azonao sady fa raha tianao hitambatra le izy raha tianao atambatra Jesosy le valim-pity tena mba andrasanao goavana tena ny grolo be iny ataovy Andriamanitra no mahita no ahitanao sitraka ao anatin'izany vavaka sy fifadikanina ataonao zany ataovy Andriamanitra no mankasitraka anao ao anatin'io vavaka fifadikanina zay ataonao io fa misy fotoantsika diso fanao an'izany loatra manao zavatra ataonao le izy zavatra kivelambelona satria mety misy tombotsoa nofinao ve ny ahafahanao manatanteraka an'izany za mampahery anao ny tena vavaka sy fifadikanina mila fantatrao zany ry havana malala mila azonao zany manomboka androany fa io vavaka sy fifadikanina io ny tena antony io de zao io tsy fombafomba mpiangonana io tsy fombafomba ny kristianina io ka hoe mba manao an'izao daholo ny olona de ndao koa ngamba anao fa ny tena antony vavaka mbana fifadikanina zay ho resako aminao de voalazany tenin'Andriamanitra fa raha ny tenin'Andriamanitra ny zaraina de ao anatin'io ny olona no mifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra ao zany ianao hifandraisanao bebe kokoa amin'Andriamanitra raha efa zatra manolo tena foana ianao manolo tena tsotra fotsiny ho an'Andriamanitra ao anatin'io vavaka fifadikanina io de ohatrany manolo tena bebe kokoa an'Andriamanitra ianao fanolora tena bebe kokoa fanehoana eo anatrehan'Andriamanitra etaetapo fanehoana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka ao mbana fifadikanina zay ataontsika fanehoana etaeta lalina any anatinao any fanehoana fa tena tian'Andriamanitra ianao de mitsofoka ao anaty zay vavaka sy fifadikanina zay fa metrahanao an'Andriamanitra olola arana eo amin'ny fiainana ka hampandefideferinao ny momba ny nofo na misy fotoana mandondona ny nofo ara na misy fotoana tsy zakazaka ny nofo azy de ozy ianao manao hoe meko toerana meko sehatra Andriamanitra ataoko lola arana Andriamanitra mandefidefitra kely aloha ny nofo raha tsorona de zao fampisehoana eo anatrehan'Andriamanitra fa tianao izy mihoatra lavitra noho ny tenanao azy zay raha tsorona ny atao hoe vavaka sy fifadikanina ao anatin'ny vavaka sy fifadikanina ihany koa raha natsapa ianao fa lavidavitra an'Andriamanitra niatakataka tamin'Andriamanitra nisy fotoana ianao natsapa fa nanota re anao mihitsy hoe tena ohatry ny miantso an'Andriamanitra ianao fa tsisy mamaly re anao mihitsy ny manao hoe ohatry ny hitan'Andriamanitra sa tsy hitan'Andriamanitra ty fiainana mahazo aty so de efa nisy hevitra lehibe nampisaraka anao sy Andriamanitra ary nanalavitanao an'Andriamanitra ao anaty vavaka sy fifadikanina ny fiverenana ho aingana amin'izany fa nehoanao fitiavana amin'Andriamanitra hiverina aminao tanteraka mihitsy zay no antony io vavaka sy fifadian-kanina io fa nomezanao lanja bebe kokoa ny ara-panahinao mihoatra noho ny nofinao fa nehoanao etaeta lala eo anatrehan'Andriamanitra zava-dehibe ny ry havana ny finoantsika mpanompon'Andriamanitra finoantsika mpiaino finoantsika zanak'Andriamanitra finoantsika kristiana fa rehefa mifampitondra mambavaka ny rahavavy samby rahavavy na ny mpianada na rehefa entin'ny pasteur mambavaka ny problème manao na ny fiainanao zava-dehibe ny finoanao manao hoe hiasa Andriamanitra iova am'izay ny fiainako andray valim-bavaka zava-dehibe zany mahatonga antsika indraindray tena mangatabavaka anaty telefônina na anaty SMS any miantso na manoratroratra manao hoe mba eto ambavaka any fa tena marary mba hita ambavaka fa lasan'ny olona mivadiko mba hita mambavaka fa mikorotana ny tokantrano mba hita mambavaka fa tsy anasy mba hita mambavaka mba hita fity amin'olona mba hita mambavaka enjehan'ny rafoza koa karazana vavaka fangataham-bavaka tena tsisy oatra zany tonga ao anatin'ireny karazana SMS voaraina ireny
eto mambavaka fa tahaka zao eto mambavaka tahaka zao enjehany raha foza koa tena mafy ny mahazo a tsara sady zava-dehibe ny finoanao fa rehefa mivavaka ao anao ny mpanompon'andriamanitra anankiray de iva io problème zay tsy zakanao io iva io olana zay atrehanao io sasany tena manteny mihitsy ataovy délivrance à distance mihitsy aloha tena mafy mihitsy ty mahazo a vao ankeo mihitsy a vao namafa SMS an'olo tena reraka sy trotraky ny fiainana mihitsy ao izy tsy hitako tsozy zay atao tena hoe trotraka tena ampisehoana mihitsy tena trotraka ny fiainana mihitsy hono izy de voly koa ane faly rehefa meno lanja be ohatry zany mihitsy koa ty problème ty ry havana malala falany de voly hoe io zio salava tena trotraka hono izy miandry an'izay vavanao iteny zay fotsiny ndraindray faritany zavatra lazay ny vavanao ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao ka za mampahery anao androany mba mitenena zavatra mahafinaritra amin'ny vavanao azomena lanja zany ny fahavalo azomena lanja zany ny olana azomena lanja zany ny aretina hoe tena enjana tena mafy tena grave ty mahazo aty zany moa ny voambolana malaza be am'izao forme grave tena grave za mampahery anao aloha ny andriamanitra ao no omena voninahitra ome toerana andriamanitra ao apetrao amin'ny toerana maha-andriamanitra azy izy apetrao amin'ny toerana maha izy azy andriamanitra de andriamanitra metraka anao amin'ny toerana mahazanaka andriamanitra anao fa be da be ny miteny zany ataovy délivrance fa tena enjany ty mahazo aty misy ara moa de mavita miteny hoe sao de mba afaka alaina amin'ny fiarana mihitsy nareo de mba tonga ty anatin'ny tokantrano sa fiany de fasana lasantsy amin'ny vola sertel monnaie de mba tonga ty atrano ry havana malala tsy ny lasantsy ny olana tsy mifre andehanana makany aminao ny olana fa andriamanitra mitady ny etaetaponao andriamanitra mijery anao ohatry ny ahoana ihany ko ny mba fahaterenao ialany io karazana olana eo amin'ny fiainanao io tsy ratsy akory ny mifampitondra mambavaka ety tsy mizara ny problème anao amin'ny olona rehetrarehetra amianao anatin'ny telefoninao de ao ianao no mandray mifampaherezana mijery ny commentaire ianao de mahita hoe maherezy tsy maintsy van'ny tompo io hoe alleloia amen miandry an'izany ianao fa mila mampiseho ny etaetaponao ianao mila ho hitan'andriamanitra ny fahaterena ao anatinao za misy tena mandray SMS de me mihitsy satria mo mba tsy tenena hoe anarivo ny SMS voare de tenenako hoe anjatony maro so de mba afaka miara mifo amiko am 12 alina ianao am 12 alina tsika miara mivavaka ozy de ny sasany miteny zay de ny sasany ndray niteny le anankiray lay am 12 alina zay so de mba afaka mifo ianao vavaka ao am 12 alina ozy fa le anankiray de niteny manao hoe so de mba afaka miara mivavaka amiko ianao am 6 amin'ny alina de aveo mifondray am 3 maraina ry havana malala raha samy metraka programa amin'ny mpanompon'andriamanitra ohatry zany daholo tsika rehetra ampijery sy mpanaraka ty vizana amin'ny mpanompon'andriamanitra anao zay azony atao ny mpanompon'andriamanitra fa ianao sy ny fietsika ataonao sy ny fomba fanomponao an'andriamanitra ataovy zay akasika an'andriamanitra ikasihan'andriamanitra ny problème anao io le vehivavy naraha 12 taona ny ry olona ka nanao ezaka be ane iny vehivavy iny nanao ezaka be ane izy ikasika ny rambondavan jesosy na de efa vizana ary na de efa marary na de efa kely aina na de efa nitsidrana andritra ny 12 taona aza na de efa tena mangozoozo na de efa fotsiatsatra aza de nitady ny fomba rehetra ikasihana an jesosy ary fantatrao tsara ny tantara fa vao nakasika an jesosy izy de natsapa ihany koa io vehivavy io tany anatin'ny tany fa nisy zavatra ny ampita tany na maina teo ny eo tsy ny andro fotoana ela ny loharanona retina tao anatiny tao ary tonga de sitrana niaraka tam'izay ny aretiny vehivavy io zany hoe ny vehivavy naneo etaeta fa zay etaetapo zay nanetsika an'andriamanitra anao zavatra eo ny eo tamin'ny fiainan'io vehivavy io te ampahery anao am'ty androany ty tsy zany ane ny olana ny mpanompon'andriamanitra mety manana amin'ny programa mbavakany eo anatrehan'andriamanitra fa raha ohatra ka hoe tsika mpijery na tsika mpiaino no miteny manao hoe am'izao tsika miara mifody am'ty ndray miara matory de am'ty tena raha rehetrarehetra ireo ngamba de tsy matory andro tsy matondry alina mpanompon'andriamanitra fa manao zay vitany izy mitondra mambavaka anao fa za mampahery anao mampiseho etaera de mampiseho fahaterena leo andriamanitra mba hijery anao hijery anao ao manginginao enao sy ny fahaterenao enao sy ny eta mavesatra ao enao sy ny zavatra ila tsy ho zakanao enao sy ny fanirinao atao vitan'andriamanitra aloha andriamanitra hijery manokana anao ao aleo andriamanitra andinika zay rehetrrehetra ao anatinao tsy ratsy akory mifampizara sy mifampitondra mavaka ny baiboly ary moa tena fa mba hery anareo fampitondra zay mavesatra baiboly mampirisika atsika anao an'izany fa tsy voatery ho izany ihany akory ny ovan'io problème anao io
tsy mifandraisanao ndreo karazana SMS maro samihafa mety misy taona ny olona mampahery anao anatin'ireny commentaire alefanao reny mahita mambavaka reo lefa misy an'izao fa izao misy geste tian'Andriamanitra ho ataonao ho asehonao andeonao vavaka ao mbana fifadikanana mba hahatonga anao ho ahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ozy ny baiboly manao hoe aza atao hitan'ny olona kory ka hahatonga ny olona hitsetsetra anao hahatonga ny olona anao an'izao anao aza ataon'ny olona kory no ahitanao fite fa aleo ozy izy Andriamanitra zay mijery anao amin'ny mangingina aleo le Andriamanitra mahita anao amin'ny mangingina aleo mba iny mihitsy zay any vavaka ao anao fa zavatra azonay atao de zao mitondra zany fanirina sy tahitanao zay izy vavaka ihany ny azonay atao fa ny famaliana vavaka de asan'Andriamanitra zany ny mamamy problème anao de asan'Andriamanitra zany ny manasitrana ny aretinao de asan'Andriamanitra zany ny miditra tsehatra amin'ny fiainanao manokana de asan'Andriamanitra zany ary tsy vita amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany fa za fotsiny hoe te ampirisika anao za fotsiny hoe te ampahery anao rehefa mba misy fotoana mba ahafahantsika miara mivavaka asehoiny etahitanao maneho fahaterena eo anatrehan'Andriamanitra maneho fahavononana eo anatrehan'Andriamanitra fa mba vonona ihany koa ianao anao zay vitanao fa ndraindray any ianao tsy mahavita na de kely akory ary tsy afaka mandamo mafotoana anao ianao rehefa mba asainao anatin'ireny fotoam-bavaka reny ianao de ozy ianao manao hoe tena zany tsy afaka atongany mihitsy misy fotoana fa misy problème angeza be miteny aminao le olona miresaka tena hainy mihitsy mana lehibe an'io problème io tena mafy be ty mahazo aty tena enjana be teneninao izy mba tery aminy ianao mitongava angy anara aty de aloha aty de ametraha tanana mihitsy ianao sady entina mambavaka ianao nitorona hevitra amin'io zavatra mahazo anao io fa izy indray no miteny hoe ka za tsy manam-potoana tsy manana fotoana tongavana any fa hita mambavaka fotsiny fa izy tena délicat be io problème io fa hita mambavaka amin'ny fotsiny raha zavatra délicat zany eo amin'ny fiainanao ry havana malala mba ohatriny ahoana ny tahitaponao ivany zany ohatriny ahoana ny raha mba nieritreretinao ihany fa fivavahana anao amany olanao raha mba nieritreretinao fa Andriamanitra ihany no resena lahatra hiditra tsehatra amin'ny fiainanao fanjesendahatra ohatriny ahoana no mba hitan'Andriamanitra ataoko sy ataonao manoloana ny problème zay eo amin'ny fiainantsika io manoloana ny oady zay lalovanao io manoloana ny zavatra zay mahakivy sy mahaketraka anao io manoloana ny zavatra zay hitanao mihitsy hoe mila mampivadika ny lohanao tsy hitanao itsozy ametrahana ny tongotrao io ohatriny ahoana ny mba hitan'Andriamanitra ao anatinao fa ny mpanompon'Andriamanitra maro tato anatin'ny baiboly tao ambadiky ny vavaka sy ny fifadikanana rehetra zay nataony rehefa nataony tsara araka ny tokony ho izy nataony tsara tsy de davandera tsy hoe tea izy de mifadianina inona moa ny dikany zany ry havana malala inona moa ny tombontsoa ho azony olona am'zany hoe te i de fadianina inona mba hoe tea aza vela zavatra kovelambelany ataovy zay tonga anao tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fanehoana etaeta eo anatrehan'Andriamanitra fanehoana fanetretena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra fametrahana ny fanomezana lanja ny ara-panahy bebe kokoa mihoatra no nofo famonona ny tena nofo mba azo lanja ny ara-panahy zay no tena vavaka sy fifadikanina ao ankasitrahan'Andriamanitra ao ianao raha ianao mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ankohonan'Andriamanitra sady io tsara ny ry havana malala fantatsika tsara ny tantara fa tao amin'ny nisy fotoana ny mpianatry Jesosy niazakazaka avy any tonga avy any avy nandroaka devoly de niazakazaka de niteny tamin'i Jesosy tamin'ny mpifaliana aminao hoe ory tompo nandeha demoni aza de nanaky anay noho ny anaranao ozy Jesosy manao hoe aza mifaly satria manaiky anareo fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-dalana ny anaranareo voasoratra ny an-danitra ny anaranareo fa nisy fotoana ireo mpianatra reo niazakazaka tany an Jesosy avy nandroaka demoni de mipitsipitsika tamin'i Jesosy Jesosy fa maninona kay zay tsy nahavoaka an'le devoly fa maninona vao niteneninao tsotra fotsiny le devoly tonga de niala nisy fotoana ireo avy nandroaka devoly de faly tonga teo amin'i Jesosy fa nanaiky azy ny demoni noho ny amin'ny anaran'i Jesosy fa nisy fotoana ireo saika menatra sy afa-baraka satria nandroaka efa farina ny feo fa tsy nivoaka le devoly ary nanontany mangingina ny Jesosy ho voalaza ny tenin'Andriamanitra nanontany mangingina tamin'i Jesosy izy manao hoe fa maninona ry tompo no mba nandroaka le devoly zay fa tsy nety nivoaka le izy fa nefa no teneninao indray mandeha fotsiny tonga de nandeha nivoaka daholy le devoly gaga ireo mpianatra reo de hoy Jesosy nivaly tenin' Jesosy tamin'izay manao hoe iny karazany iny de tsy mivoaka tsy azo avoaka raha tsy amin'ny vavaka ombana fifadikanana iny karazany iny de tsy mba azo avoaka raha tsy amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina zany hoe raha tsoro no zay tenin' Jesosy zay ry havana malala de misy karazany zavatra eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra
misy karazany zavatra ninina mety ezaka nataonao mety miakatra tendrombohitra ianao nitolona rery-tany ve mety nanao alimbavaka ianao tsy ratsy akory zany fa atao foana rehefa mbola mazoto ianao raha mbola misy azonao atao amin'ny fanompoan'Andriamanitra andana ataovy mety niakatra teny tendrombohitra ianao nanao anitsy ianao mba hivola izy fa tsy nety ny hiala ve le izy so de mba ty vavaka sy fifadikanina nolazain'i Jesosy ty vahaolana hoy Jesosy manao iny misy karazany zavatra ray tsy mivoaka iny raha tsy mivavaka sy mifadikanina ary Jesosy tena de nanome lanjany zany Jesosy nge tsisy olana zany tety ambony tany Jesosy ane mahagaga ny anarany ndray andro Jesosy niteny tamin'ireo mpianatra ireo ao amin'ny marika toko 7:7 ao de niteny Jesosy manao hoe iny karazany iny de tsy azo avoaka raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina ihany ndraindray vavaka sy fifadikanina no andrasany oady lalovanao io ndraindray vavaka sy fifadikanina ilay endrika ny fanetretena fitadiavana lalan'Andriamanitra fametranan'Andriamanitra ololarana eo amin'ny fiainana izay no andrasan'Andriamanitra amin'io zavatsarotra izay manjady amin'ny fiainanao io za ty ampaheranao amin'ity androany ity zany mahatonga ny tsy misalasala mihitsy satria be deabe ny olona efa nangetaetan'Andriamanitra be deabe ny olona tena afa nitady an'Andriamanitra tamin'ny fahaterena tao anatin'izany vavaka sy fifadikanina zany fa maro amin'ireny olona reny ary tsy mbola nisy nialamaina zany fa ny akamaroan'ny olona rehetra mitsofoka ao anaty vavaka sy fifadikanina raha mpanota be izy ka tao izy noho ny vavaka tao izy noho ny bebaka de namindra fo tamin'ny Andriamanitra raha tao anatin'ny ady sarobahana efa tsy hitantsony zay ale izy tahaka ny andron'ny Estera sy Mordekay lazaiko taminao teo anaty vavaka sy fifadikanina namahan'Andriamanitra nanomezan'Andriamanitra ny vahaolana namahan'Andriamanitra ny olana zay efa tsy hita intsony zay andrefesana azy za ty ampahery anao amin'ity androany ity ry havana malala fotoana mety zao namen'Andriamanitra lanja ary Jesosy Kristy tompontenany mihitsy nanome lanja n'io vavaka sy fifadikanina io Jesosy lay tsy mba nanan'olana Jesosy lay mahagaga Jesosy lay te hisotro divay izy de rano navadiny divay ny rano ane be da be retraretreny Jesosy Kristy tompo lay mpanao zava-mahagaga tsy takatry ny saina mahay mampitombo mahay mibaiko ny trondro rehetra anaty ranomasina ry havana malala fa zany Jesosy zany nitsofoka sy niditra tanaty fifadikanina satria fantany ny asarobidy sy ny alehibe ary ny lanjany zany namanompon'Andriamanitra misy asa lehibe ny andran'i Jesosy tao ambadiky ny vavaka sy ny fifadikanina zay nataony ianao mpanompon'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao mba te ho ampiasain'Andriamanitra ianao mba te handeha lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao mba te havita amin'ny vitan'i Jesosy satria misy fotoana zany no mahatonga mpanompon'Andriamanitra be fialorana ny sasany rehetra rehefa mahita mpanompon'Andriamanitra fampiasain'Andriamanitra tsy tena izy io io ambaribariny mahita izy tsy tena izy io fa nakafana ratsy avarianana io nanao pakta mihitsy ozy ny sasany satria izy tsy mahavita na inona na inona ka fa ianao mba te ahita ny voninahitr'Andriamanitra lehibe tsy le zavatra ordinaire tsy le zavatra mahazatra tsy le zavatra fahita maso farian'ny sofina andavanandro isan'andro reny te ahita zavatra lehibe goavana mahagaga eo amin'ny fiainanao ianao manandrama manao vavaka fifadikanina anao zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra anao zavatra mbola tsy hitanao mbola tsy rehanao mbola tsy nieritreretinao Andriamanitra zay no maha-Andriamanitra azy misy fotoana ve ianao niasa ao an'Andriamanitra ka tsy naomby nalefa tamin'ny toerana anankiray ohatra zao ianao tsy naomby nalefa tamin'ny ty anankiray ty indray ianao tsy naomby le tatondray mba nieritreretiny ianao nanarina azy no pitehanao tanteraka mihitsy azy le tatona nalefa tany ianao vao maika tena tsisy nininona zavatra antrango ry havana malalo misy zavatra tsy vitanao ianao samirery neny Jesosy tsy adalana nitsofoka tao anatin'izany mpanompon'Andriamanitra maro na mpanovon'Andriamanitra asa lehibe sy goavana maro reo nisy fotoana ireo nitsofoka tao anaty vavaka sy fifadikanina avokoa ary reo zoky ray aman-dreny talohantsika rehetrarehetra reo de nanao an'izany mba ho fianarana ho ahy sy ho fianarana ho anao ho atsika zandrikely aty aoriana ho atsika mpanompon'Andriamanitra mba te hazakazaka ho atsika mpanompon'Andriamanitra io ane ry havana tsy zavatra kivelambelany fotsiny hoe atao ohatran'izao ny akanjony de ohatran'ity mihitsy ny paoza de ohatran'izao ny fanaovany azy sasany hatramin'ny fiteny le mpanompon'Andriamanitra mpanao fahagagana de narany mihitsy ny fomba fiakanjo ny fihetsiketsehana kivelambelany ry havana malalo tsy miankana amin'izany io fa io devolo io de hoy Jesosy atao amin'ny marika toko 7:20 tsy azo avoaka na amin'inona na amin'inon'iny ratsy vavaka sy fifadikanina misy karazany zavatra mety tsy hiala amin'izay ezaka rehetra ataonao fa miandro vavaka sy fifadikanina androana te ampahery anao satria fa tsara be ny fandaharan'Andriamanitra
efa hanomboka tsika zao ao anatin'ny azakazaka vaovao ndray anatin'ity vavaka sy fifadikaniny ity de mitotsika e oatsika ty amin'ny bypass ity de mitotsika isaky ny alarobia isaky ny sabotsy isaky ny lahy de amin'ny valo sasany daholo zany fotoana rehetrarehetra zany ao anatin'ity fotoana zay afahantsika hoe mitady an'Andriamanitra manao vitesse mafimafy ty atoato a de ho ataontsika zay fitaom-bavaka zay a aza misalasala mihitsy ianao raha manahirakirana anao io toerana io a de efa mipetraka eo amin'ny écran eo a ny laharan-tarobia fa tsika mifandray de atoro anao amin'ny tsipiriany le izy a raha ity amin'ny trois frères rehefa mbojanary moa mahazatra anao de efa miaraka kokoa tsika e rehefa laharobia ao anatin'ny vavaka sy fifadikanina reny rehetrarehetra reny no natao tsy fombafomba fiangonana araka ny teniko taminao teo reny rehetrarehetra reny no natao a tsy hoe haingitraingitra tsy zavatra kivelambelany fa tena natao reny satria misy olona te hitombo lanjaram-panao misy olona mangetaeta lalina an'Andriamanitra ao misy olona te ahita ny voninahitr'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainany ao de ataontsika reny fitaom-bavaka reny ka manasa anao a aza misalasala aza manao tahaky ny sasany ka mahafo ny fiarahantsika mivavaka tamin'ny andro mbola tsy nisy confinement de niazakazaka ianao rodorodo feno mihitsy trois frères grande salle fa tatoato ianao ohatrany lasa mitady hovarianao anatin'ny trano manaraka ny fahitalavitra sy ny lay avao zava-dehibe ianao manaraka izy andray vo nijery anao raha tsy mijery ianao asay kosa nefa te hiteny aminao manao hoe andao vonjeo tony fitaom-bavaka zay arahantsika itony fa maso ny ara-pananao etam-pamaranana ivavaka ao anao a ho tahin'Andriamanitra manokana ane ianao a aneo voninany eo amin'ny fiainanao ane Andriamanitra mba hijeriny etaetaponao ane Andriamanitra ary anome valiny zay etaetapo asehonao zay a eo anatrehanao ivavaka tsika tompoko misotranao zay tompo malalany amin'izany teny nomenao tamin'ity androany ity zany a tsapanay mihitsy hoe teny amin'ny teny mivantana aminay ianao ary tia ampahery anay ianao tsy tianao andeha rery rany zay tsy tianao hiady rery tianao hoe andresy foana zay amin'ny fiainana tianao izay Andriamanitra raiky hoe tsy misy olana tsy niva zany eo anoloanay tianao zay tsy ho afa-baraka sanatria Andriamanitra raiky satria nisy fotoana ane ny mpianatra ao saky afa-baraka e satria mety tsy ampy fifadikanina angamba ka nandrokandroka devoly de saky amenatra tany fa izay kosa nampianarinao zany teninao zany androany satria te ampiasa anay bebe kokoa ianao te anafiery anay bebe kokoa ianao te ameno anay ny fananao masina bebe koa ianao ta io zany teny zany Andriamanitra anetsika indray ne tahita-po aty anatinay aty kanizaniza reraka kanizaniza efa vizana tsy te anao an'izany tsony Andriamanitra izahay kosa mbola anana fahavononana anovo hery vaovao ndray a anatanteraka ny sitraponao a anao zay mahafaly anao anatin'ireny fotoana ireny ianao rerany Jesosy nomena voninahitra mandrakizay misy saotra ndriza Jesosy ny amin'ny zavatra lehibe sy mahagaga efa ho ataonao ny zavatra lehibe zay efa ho amboarinao any tsirairay avy ta io zany etaeta-po anatin'izy ireo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misy saotra indrindra fanamasina Magagandriamanitra manja katrany an-danitra mahe izy masina Magagandriamanitra Magagandriamanitra manja katrany an-danitra mahe izy masina Magagandriamanitra 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 tadio tsara riavana fa ny devoly iamantsy anao de fetsy tady ny fomba rehetra ny anana ny hafanamponao tady ny fomba rehetra ohatry ny atao mandromandry zany ny sainao hoe efa mety zao e tsy efa ampy ve zao atao trano zao e tsy efa mety ve zao sady miasa ianao de mba mijery telefoninao kotoriteny ray ihany ane io e io ihany ane no eninao any de ohatra misy fotoana adinodininao fa tokony hiara-miangona ane tsika hitady an'Andriamanitra ivavaka tsika amin'ity androany ity de teny amin'ny tompo hoe foazy indray tompony etaeta-poko miaraka amin'ny madamina rindry raha mivavaka zany teneno Andriamanitra hoe asoetaeta lalina ray aty anatiko tokony ho hitan'Andriamanitra mafana sy mirehatra ianao zao miredareda ho azy ianao zao mangetaeta be mihitsy ianao any anatinao any indrindra ianao ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra raha vavy anada teo ampiasain'Andriamanitra mangata etaeta lalina eo anatrehan'ny tompo ho tsara fifandraisana aminy ianao raha te ambo amin'ny lalana rehetra zay alenao sy amin'ny zavatra rehetra zay ataonao ivavakatsika tsika ivavaka misaotra Jesosy amin'ity androany ity tompo raha eo misaotra anao izay androany sinoany amin'izany teninao zany nampianatra anay ianao mba hitombonay indray Jesosy
eo midingan'ny fanompona eo amin'ny ara-panahy androany izay mivavaka Jesosy Kristy Tompo mba hitomba ao anatinay tsiraray avy reto indray ny etaeta Tompo mba hahafahanay mamokatra hahafahanay mahomby Jesosy aoka ho volenao etaeta vaovao ao anatinay etaeta lalany Tompo anao zavatra vaovao anao dinga ana lehibe ao anatria amin'ny fanomponanao raha tsy misy etaeta ao anatinay tsy afaka ny tombo izay raha tsy misy etaeta ao anatinay tsy afaka ny androso izay raha tsy misy etaeta ao anatinay Andriamanitro tsy afaka anao nahinana inona ianao androany izay mangataka anao ireto ravavy anadao anatin'ny tokantrano ireto o zay mampandroso an'izao fotoam-bavaka zao aoka ho asianao etaeta indray ao anatiny aoka ho asianao fahaterena indray o Jesosy fananany androso Andriamanitra anao isy etaeta fanarina firehetana famponan'Andriamanitra ao anatiny ao dia izany etaeta izany Jesosy ny anosika azy mandrakariva anao zavatra ngeza anao zavatra mihoatra an'izay fahitany hatramin'izay o Jesosy malalo mbola te hampahita zavatra ngeza be ianao mbola te anao zavatra goavana ianao fa mitaky ny etaeta ty anatinay aoka isy etaeta ny anatinay o Jesosy aoka ianao androany amboly etaeta ty anatinay ampoleo Andriamanitro ampoleo Jesosy aty anatin'ny fonay tsiraray avy ny etaeta Jesosy Kristy Tompo ahafahanay manao zavatra ngeza satria anao miteny fa zay mino anao dia ny asa ataonao no ataony koa ary anao lehibe mihoatra no nefa nataonao raha tsy ao anefa ny etaeta Andriamanitro etaeta fanetetena androso anao dingana vaovao Jesosy malala dia tsy afaka ny amokatra izay mangataka izay androany ahidinao anatinay Andriamanitra ny hery ananana etaeta indray aoka sianao ny fonay androany ho amboarinao ny ao anatin'ny fonay zay misy fotoana ifanangatsitsika ohatra nefa tsy misy etaeta zany tsony mihevitra amin'ny tenanay fa efa navita zavatra ngeza mihevitra amin'ny tenanay fa efa nanao betsaka fa androany aoka isy etaeta vaovao indray isy fahaterena lala indray ho ampolenao any anatinay ihany ho ampanarianao any anatinay ihany Jesosy aoka izany ho hitany anatin'ny fonay etaeta Andriamanitro fahaterena Jesosy aoka izany ho hitanao any anatin'ny fonay taontsika amin'ny etaeta ihany zany lalana Andriamanitro matoky izay ira izany etaeta lala miainga avy any anatinao any atsapanao amty androany ty fa Andriamanitra ihany no mameno zay etaeta-po ao anatinao zay raha zavatra eto amin'izao tontolo izao mety andiso fanantenana ihany mitary zava-tsotsy finavoky ao tolay VEHIVAVY nakarano kanefa nomeny zay sotoka azony madio mangano ano fenoy tompo mitafotafo itisi nizay nomenawa famire duniafu izanyetayetanifa oh fenu tumpu fenu tumpu mitafutafu sinizay numenawa mireda duniafu izanyetayetanifa famiredare duniafu izanyetayetanifa. Amen. Ingani mba tenao izany tokony hitany tompo ao anatinao ianao le miretareta ianao le mangetaeta lalina ianao le teo fenon'Andriamanitra ivavaka tsika amin'izao fotoana izao mialohan'ny vavaka farany itsofo anarano anao
dia anao vavakantsika satria tadio tsara fa zay etahitanao zay mihitsy ny tiany devoly ho tapenana rano mangatsika zay mihitsy ny dedaviny devoly ho sakanana tsy hivoaka zay mihitsy ny dedaviny devoly ho totofana tsy hitrotra avany anatinao any angatao ny herin'andriamanitra miaraka amin'ny madamiasina eto avy eo angatao zany herin'andriamanitra zany ameno anao ary ambadika zay dia roay tanteraka ireo fanahy mampangatsitsika ampanondraka rano mangatsika fanapahana ketraka fanapampiverindalana fanahy mampiana ana fanahy mampatorotoro fanahy mavarim-barina roay tanteraka karaza manaiky gejay zany ianao vampotona hitaranao zao vampotona hivelaranao zao vampotona androsonao sy azaka zanao fanomponan'andriamanitra zao ndeha ataontsika zany vavaka zany miaraka madamasin'andrianantenay misaotra indrindra jesosy tona mety zao avak'izay satria mangetaheta ty zay jesosy ekena mana jesosy fa mila mihetsika zay tsy nariavy reto mila miasa mba azahoana vola mamelomana ny akorana mapetipety ny fiainanay mampatsiahanay androany ny teninao jehova tompo fa mila manana lanja ara-panahy izay mila mampiakatra indray ny ara-pananay anatinay any zany mila mampiakatra indray ny herinay ara-pananay zany azy tokony anao atsiramina fiainam-pananay na mianay ny torohevitra ianao androany jesosy malala namoy indray zay rehetra matorana anatinay any ianao napietsika indray zay rehetra fariparina anatinay any ianao jesosy malala koa manomboka izao dia zao hiakatra ny ara-pananay tsy anoko tokoa ara-panay feno zany afinao zany ao kiredareta ao kirehatra ty anatinay ao kafana sy redareda ty anatinay ao kirehatra ty anatinay ao kafana ty anatinay ao ka iredareda ty anatinay mangetana anao ny fananay mila anao ny ato anatiko andriamanitra misy fotoana manokana fotoana ihany koa misaotra jesosy oravo reo asana devoly resany asana devoly zany oresy fanaratsy rehetra fanahy mampatorotoro ohatry ny mampanay koresa fanahy favarimbarigana fanahy fatorotoroviana toromaso ara-panahy fanahy mpapangatsika fanahy mpanondraka ranona glasy mamony iafo fanahy ny kristianina miala amin'ny fiangonan'andriamanitra sy amin'ny zanak'andriamanitra fanahy ratsy rehetra mpanjava ny fifoazam-panahy mpamony iafo fanahy ny kristianina miala amin'ny zanak'andriamanitra rehetra miala amin'ny ankonan'andriamanitra rehetra miala amin'ny mpanompon'andriamanitra rehetra amin'ny anarany jesosy misaotra jesosy anao zavatra miala zany rava ianao ry satana rava ny planinao ry satana rava ny asanao ry satana rava ny programmanao ry satana rava ianao sy ny programmanao ny planinao rehetra rava amin'ny anaran'i jesosy miala mainy satana miala bainy ianao ry satana rava ny planinao rehetra rava amin'ny anaran'i jesosy rava amin'ny anaran'i jesosy ny planin'ny satana rava amin'ny anaran'i jesosy ny planin'ny satana anaran'i jesosy misaotra jesosy miandrandranao ny ao anatiko ao tompo miandrandranao ny aty anatinay aty jesosy satria mangetageta jesosy mba te atsapan'izany ianao miaso eo amin'ny fiainanay zany tsy hitady famonjenay zanay za fa ao aminao reryany misaotra indrindra tompo miandrandrana ny ao anatiko ao fiainao vaovao avy aminao tsy ho toy ny talo tompo ifiainako fanahy masino milanao eo ihany miandrandranao ao anatiko ao fiainao vaovao avy aminao tsy ho toy ny talo tompo ifiainako fanahy masino milanao fanahy masino milano fanahy masino milano ivavaka ao anao ahito am-pamaranana satria fantatro amiko fa tsy sakany devoly zay etahitanao zay
ary hitadin'ny fomba rehetra satana mba hatonga ny sainao anaiky fa ohatrany efa mety ihany zao toerana misy anao zao au lieu de tokony androso ianao au lieu de tokony hitombo ianao au lieu de tokony hisetaeta lalina any anatinao hitadin'ny fomba rehetra ahafantatra ny fahamarinana hitombo amin'ny fahamasinana sy ny baiboly dia milaza manao hoe ianareo izay masina ao ka mbola hiamasina hatrany ianareo izay marina ao ka mbola hiamarina hatrany tsy misy fetra ny dikan'izany mandra-pahatonga an' Jesosy eny amin'ny raha alanitra mandra-pahatonga anao any an-danitra dia miamarina hatraizany fahamarinanao tamin'ny heritaona dia mbola izay ihany ve ny misy anao fantaro tsara fa ny devoly dia hitadin'ny fomba rehetra mba hatonga anao ohatry ny anaiky zany hoe tsy efa mety ve zao e tsy efa notony ihany ve zao e tsy efa mba lamindaminy zao ihany any tena izy za te hiteny aminao tsy programan'Andriamanitra ny fiainanao zany ianao hitombo androso iamahery amafana zay ny tena tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ivavaka ho anao hitam-pamaranana ary te matoky fa isiako ny lehibe amin'ny fiainam-pananao voalohany indrindra ny vavaka zay ho ataoko eto ary amin'izay rehetrarehetra manodididina anao koa ho alamin'Andriamanitra miaraka amin'izay vavaka tompo hitam-pamaranana amin'ity androany ity fantatro fa nanatrika teto ianao hatramin'ny maraina tao anatin'ireny vavaka be natao reny tao anatin'ny fideranana nandratananao reny teto ianao Andriamanitra naneo voninahitra ao sy ny herinao fa tsy mety ny foka eto raha tsy vavaka ho an'ireto mpanomponao reto satria ny akamaroan'izy reto dia kristianina ny akamaroan'izy reto dia mpindro marina fa nisy fotoana ve Andriamanitra tao anatin'iny confinement iny mety nisy adiny lalovana mety misy zavatsarotra nandalo teo amin'ny fiainany fa za mivavaka eto mba hitehirizana ho azy tompo mandra-piavinao eny amin'ny raha alanitra Jesosy eo aoka izy ireo tazominao amin'ny tana maherinao tsy angozozo aoka izy ireo tazominao amin'ny sandry maherinao tsy ho rembony devoly aza velanaiky izany ny sainy fa ohatrany efa mety ihany zao misy azy zao fa mbola misy dingana tsara lavitra no io aloha ao zay tianao hitodina noho izany Andriamanitra za mandidiny fanaratsy rehetra mpanakandalana reo asana demony rehetratra farava amin'ny fiainan'ireto olona ireto ny amin'ny ara-panahny ny amin'ny fiainam-panahy ny amin'ny etaeta-po zay tediavin'ny devoly ahena tsy kelikely zany tsy manaiky an'izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy fa reto mpiaino ny fandarina mpanaraka amin'ny fandarina mpanaraka ny émission anatin'ny tokantrano ety amin'ny toerana maro samy hafa andraisany an'izao tsy maintsy mahery reo tsy maintsy mitombo reo tsy maintsy lehilahy mahery vehivavy mahery reo tsy maintsy tonga any an-danitra reo tsy miemitra mandrak'izay tsy azony devoly aketrahany zany reo nindrina zava-misy eo amin'ny fiainany matoky atompo malala hiazona azy amin'ny tana maherinao ianao tsy hamela azy ho reraka sy ho ketraka anao misy saotra indrindra Jesosy eo amin'ny anaranao novako izany vavaka izany amen amen eny re etam-pamaranantsika tanteraka ny fotoana amin'ity androany ity andeha ho ataontsika ity hira anankiray metsiketsika mahafinaritra be ity izay anomezatsika voninahitra n'Andriamanitra anaovanao fanoloran-tena ihany keo marina fa metsiketsika ilay izy fa mamperitreritra ihany keo ao anatin'ity hira mahafinaritra ity raha fantatrao fa akaiky ny farany ho ataontsika ampifaliany zany afaka metsiketsika mideran'ny tompo ianao na dia mifadianina aza mandihy izy ome voninahitra ny tomponao fa ho hitanao ny ametrahany anao eo amin'ny voninahitra ihany keo dia ho ataontsika izay hira mahafinaritra izay Raha fantatrao fa akaiky ny farany zay tsy maintsy sarana ho tsarainy izao tontolo izao ahoana kosa reny aminao raha fantatrao fa akaiky ny farany zay tsy maintsy sarana ho tsarainy izao tontolo izao de ahoana kosa reny aminao anarakanao ao anarakanao anarakanao ao Jesosy eo anompoanao ao anompoanao anompoanao hatramin'ny farany anarakanao ao anarakanao ao anarakanao ao Jesosy eo anompoanao ao anompoanao anompoanao hatramin'ny farany derao ny tomponao fa lehibe izy ny amboholo marandavaka ny voro manidina mananakany fa ny tompo tsy manavaka fa ny olona tiny izay mibebaka ihany ny amboholo marandavaka ny voro manidina mananakany fa ny tompo tsy manavaka fa ny olona tiny izay mibebaka ihany anarakanao ao anarakanao anarakanao ao Jesosy eo anompoanao ao anompoanao
manompoanao hatramin'ny farany anaraka anao ao anaraka anao anaraka anao ao Jesosy manompoanao 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 hatramin'ny farany Jesosy tompo reno lalana Jesosy tompo reno lalana ahitana fitsarana tolory azy ny tontolonao ka te ahita fiainam-baovao Jesosy tompo reno lalana ahitana fitsarana tolory azy ny tontolonao ka te ahita fiainam-baovao anaraka anao ao anaraka anao anaraka anao ao Jesosy manompoanao 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 hatramin'ny eo ihany anaraka anao ao anaraka anao anaraka anao ao Jesosy manompoanao 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 hatramin'ny farany Alleluia. Alleluia. Saotra ny tompontsika any amin'izay fotoana rehetrarehetra zay etam-pamaranana dia mbola manentana anao ihany goavana dia goavana ny fotoana nasana ianao ao anatin'ireny vavaka sy fivadikany reny manana fotoana manokana mihitsy fotoana na tsy manana fotoana azy mba hitadiavanao amin'ny tompo anloranao tena ho azy fa izy tombontsoa be dia be hovoizinao ao anatin'izany vavaka ombana fivadikany zany Alarobia amin'ny valora sasany maraina neto amin'ny grande salle lettre frère ndrefina-bojanahary na nieny amin'ny bypassy mitovy daholo ireo fotoana ireo samy hitahin'Andriamanitra ao amin'ny fotoana manaraka tompo VAHAO ny oloko VAHAO ny oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatika ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra VAHAO ny oloko VAHAO ny oloko nandeha tantety mba asitrana